dahalo ambony latabatra sy tsy maty manota. Indray miseho no soratany Rambelo Arsoa Andriamaro. Ho velominy Arsène, Régis, Rova ary Liva. Jean-Jacques Randrenarivony sy Tovrazana Mamonjy no mikajy ny sehatra teknika. Andrar Liva no nanaditosa. Lazo ianao rapanarivo ka mba mirosoa amin'ny asa mivaingana amin'izay atao vaingana aloha izay voaly volana tokana ampiasain'ny komina io. Tsy nitantana amin'ny vola be ve moa no nampifandrosika tamin'ny fampielezan-kevitra ka nahoana nao toritory. Izay indrindra mantsy. Sady anasoa vahoaka no mba akaninjarako ihany koa. Sanga moa manao hoe mangalara. Tsy voatery rano ratsy inge ianao mba asotsanganasa aloha eto amin'ny tanin-drasana zay vao manomboka arasana aty ka ho ratsy ihany. Mba resaka koa angeny iny zay mantsy. Fitiavam-bola ve no anapotehako ny tanin-drazako. Zako nga moa voatery angalatra. Iverenako ihany hoa le teniko tamin'ny voalohany teo. Mirosoa amin'ny asa mivaingana izay ihany. Jereo iny raha tsy nitetezana eto amintsika. Aiza moa no hita fandrosoantsika. Marina aloha izay. Tsy afaka mifanerasera amin'ny hafa fa dia eo. Tsy taitra ianao. Tetezana io ihany. Tsy taitra ianao hafa ny fanamboarana ny tetezana izao nataoko lahara-pahamehana. Ny komina raha teo mba manana ny alakininina ihany. Hitako. Afamaky azo fisaka misa 500 ka zay fokon'olona mila tetezana dia omena azo fisaka magnepona. Entoan'ny komina ihany koa ny karaman'ny teknisianina. Fantsika sy ny sakafo ara fitaterana dia sahan'ny fokon'olona. Ka herintsandro ihany koa nge zareo amin'izay fa aiza koa zareo dia andro mahazo fitsiny. Zany ihany fa dia engany aloha ka tsy hijanonao foto-kevitra fotsiny izany zavatra miparanao izany fa mba ho porofony ny zava-bita tokoa Ka tsy tena tetikasa ny volavola inge ho saina io fa manohy fotsiny zay no ataoko. Efa voatapaka tany aloha ny anaovana izany. Efa odoro ny trafitry ny tetezana sy ny vinavina momba an'izany. Tisik ty pata. Zao ka ahoana. Tratra mangana ny anina tsy azo. Fasandrapanarivo ty fandresena. Tsy inona moa zany fa defizy indray zao mibe ny tanàna ny tana mandaloka. Tsy olana lety zany tsaboina aloha ny tratra mangana dia tadiavina ihany le anina tsy azo teo. Dia aleza tokoa ty pataka. Dia zava-boany zany zao sasaratsika ireny. Aza manenina an'izay efa vita any lety sy anerena andavo zany zao eritreretina. Dia inona moa zao no azontsika atao? Fandresena ara-dalàna mantsy ny anazy. Ataontsika mirehatra io fa avelao aloha hiasa kely. Mety mihitsy izay raha miandry kely sika satria raha rehetra amantsika dia mamely dia mora aminy mieritreritra fa isika mpifanandrana aminy mamely azy. Ny tsara dia alao mody havanantsika izy andrasan'ny tokotoko dia be atsika tampoka indray. Sa ahoana? Fantatra lahy ihany ny ataoko fa izao no izy. Raha pititsika rolahy dia efa ho any an-trano Rapanarivo. Iarabasy abitra-pihavanana ny mody hoe atodiantsika fa tsy ataoko fa tsisy anansaritra hoe fa tsy ao koa mirana. Sady matoky anao tena mba basy vava tokoa indriny vehivavy iny misy dikan'inona moa letsy izay olona basy vava nefa tsy manan-tsaina. Mandreraka ko. Ka tsy mahasiraga fe reto misotra makaty an-trano reto. Mba inona koa mahatondrinany reto. So mba nimpotra ny aiko koa ary. Mafimafy ihany mantsy izay fifandonana tamin'ny fampielezan-kevitra izay. Oko maily ihany ka. Nefa nge raha fahitako azy raha zany dia toa mba miranirana ery. Toa tsy mieritreritra ny ady amiko mihitsy reto ka. Avela ho avy fa ho hita ihany izay ataony. Odiny aty ody monsieur le maire. Mandrosoa mandrosoa. Fahasalamanao monsieur le maire. Tsara ihany fa misaotra mipetrapetra nareo. Misaotra tompoko. Eny ary ka iny zato vaovao nentina. Voalohany aloha dia fiarabananao lany somatsara tamin'iny fifidianana iny. Misaotra. Mahavita be amin'ny andraikitra ny tokisan'ny vahoaka taminao.
Ary faharoan'izany dia tonga eto zahay mba aneo ny fahavononanay hiara-miasa aminao. Misaotra fa zany mihitsy ny tena ilainy. Marina fa nisy ihany aloha ireo fifandonana tamin'ireny fampielezan-kevitra ireny saingy efa lasa ny ady fahefana fa dia izay ampandroso ny firenena indray izao no jereny. Misaotra le Ritsy. Namana tokony nareo matoa hoe miaraba sala amin'izao. Tokony asinareo zazy zao. Aiza kosa fa dia mankasitraka anareo koa amin'ny sy ny havana hiara-iasy. Fa ny tena mahafinaritra dia mieritreritra fa hay momba misy ihany koa ny fair play amin'ny resaka politika. Izay tsy ady ny mivodo izay mihitsy. Ka mba ho fanamarihana an'izao fa tany fifidianana sy ataontsika hoe fivitrana ny fihavanantsika izao dia mahafaly ahy zany mampanasa anareo any zava-pisotro mampafana zany. Zay le aro zasy davin-draga. Mahay zavatra io fa kely fotsiny ka kely ihany. Kely ihany. Izay zany atao kely fa mba andro fiaraha mifaly ty. Eny ary ihany araha dia ka zao saika ny sarahan'ny politika motsika zany teo nefa dia natambatry ny fitiavan-tanindrazana ndraika dia oka dia samy mitondra fahasoavana ho antsika zany fandraisantsika n'ity zavatra mba irahantsika mifaly ty. Eny ary dia mampitabe selelera eny zao dia lisany dia efa maty lolo. Atahotr'izay afitsiko ka mba hoe amitrapivanana hoitalisany tsara ngidin'ny faharesena politika nefa oka ihany aloha eritreritra so mba misy vokatry ny foy ihany zao fetsika eto ohatra amin'ny toro fahendreny zao ka. dia tokoa mantsy rapanareo fa anaiky hiara-miasa amintsika nofinao any zany. Hitako matoko be atsika tanteraka mihitsy ny ara-panarivo zao amin'izay sy natampoka amin'izao izy mbola milamitsainy izao. Ino maromarina fa tsy tala mihitsy ny nandratra antsika tamin'ireny fotoan'ireny fa tena ny ara-panarivo sy ny namany. Zako aloha tena mieritreritra an'izany mihitsy. Dia alao amin'izay izy mba handray ny valinasany voantsika tamin'ireny. Tsy tokony resala an'izao mihitsy ine sika raha tsy nisy an'le trakta tsy ara-dalàna naparitaka rapanarivo iny. Za aloha dia tsy ekeko vitavita mora fotsiny le zavatra ireny fa mitoy ny tantara. Fa isika amin'izay paty inona nefa no ataotsika? Mba fantatrao ve fa nampamaky azy betsaka ndrindra pata tamin'nika pata be ny tanàna. Fa aiza misy an'izany azo zany ty? Ary anaty alan'ny komina ary amaron'izay azo fisaka moa zany. Marina amboaritsika ireo pata. Ambarina amin'ny ahoana zany? Andao akana dia amarotana. Fomba ahoana nefa? Ary hitako ny hevitra manana namana mpanaka remby any Tananarivo any dia asaiko andefasan'ny camion anankiroa aty. Ono ho afaka makaty amintsika ve zany fiarabe anankiroa zany? Ahoana? To ratsiratsy ihany mantsy ny tetezana. Lalana ratsy ara ny somary orana fa raha zay tetezana ratsy zany mety mora mimpamily ihany zany asoro ny aloha ny entana dia ampitainy ny fiara dia tomindray le entana. Tena jange tena efa kinga sada raha mihitsy ny anedy sofera na ny sofera tsy misy zavatra iahina mihitsy. Dia aiza no amarotana an'izany entana zany? Antananarivo ihany ka. Taona fisarana vola? Rehefa lafo ny entana dia zaraina mitovy fotsiny izao vidiny araka ireny efa andrasantsika ireny. Ka zao karasana tritra tsara. Mbola ifampidinika amin'ny sefa rary savintsika raha riva. Mazava ho azy fa tsy maintsy mba mena ny anjarany koa izy. Ometsika fotoana any an-trano kokoa izy amin'ny sabotsy ho avy izao e. Aza naovana toera tsara angiry iny fa aza matahotra raha. Zany ianao Tsy aza matahotra ho matahotra so tratra indray.
misaotranao aloha sefo na efi tena namaly ny antsinay fa zao le izy misy afera raha izay ho mba tianay amboarina miaraka aminao io ndray raha ady sy ny aferany ka lazao aloha lazao ary aloha ahitana zay tokony atao misy azo fisaka mitoby ary anaty alan'ny commune ary akatsika valaitsika ireo inona sady ilaina iny any anaty alan'ny commune commune amin'ny fomba hoana moa no afahanao maka an'izany raha alaitsika ary de fasahanareo mihitsy anie zany mitona andika lalàna aza vao tsara ataoko sahirana amin'io sefo lalàna misy andiny-javotany ve ireo sefo hitanao arahany amin'ny atsipriany ve ireo lalàna de lalàna fa zao lazao tsara aloha ahoana ny fomba hitondrany ty aferaferanareo ty ny any ny tena iko so de ny ampiditra amikiso ny tena tetika reo lahy tsy misy olana sefa izy fiarabe anankiroa ka andreo azo fisaky ny commune reo any de Antananarivo no amidy nentina fa rehefa lafo de menay ny anjaranao zany hoe tonga moa de lazao hoe firy zany nisan'ny azo entina am'izay de fantatro zay antsoina hoe anjarako zay ka eny tokoa aleo azava tsara mihitsy aloha fa seho indray avy eo vao ampifaritaka atsika eo ny atsika indray de mangarary azo 500 zany no entiny de samy mikotry ny anjara volany arak'izay vidin'ny azo mbola ho hitatsika Antananarivo 500 arakaraiky zany fa ono de mbola samy eto aloha rovina moa no anatanterahana azy ty za maika foana fa mena milazaina anao ihany zara vao masaka ny raha de ahoana ny fomba fizarana ny vola aloha za tsy anaiky samy mahazo daholo samy mahazo daholo moran'izao na ny tompo fiara na tsika telo lahy reto de le misofera sy ny vola ihany fa za tsy le mpanampy azy to tsy maintsy mba mena masy manao an'izany ka maika Odriato Mansoa Monsieur le maire ka manao any zato anao Monsieur le maire tsara fa misaotra fa lozy ty sefa lozy tsy mbola nisaotra ty marina fa inona ary ty mahazo anao ty Monsieur le maire misy nangalatra ny azo fisaky ny commune ary nabangana be dehibe mihitsy zany taminao vina nitrangana zany haratra be vavy zany ka nandalo tany aho maly tamin'ny efatra tolakandro mbola hitako todolo ny azo rehetra tsy mbola nisy nabangana ngamba tamin'ny alina natonga vampangana tsaka zany nitondra fiara izy ireo azonao antoka mihitsy mahazoko antoka satria nisy diana kodiarana mihitsy inge ty hoe zany ono Monsieur le maire misy olona ainao ve amin'ny ty raharaha ty sa hitory olona tsy fantatra ianao eo zao ny mahavaka ny saitoka aminao hoe ahoana raha Gasimasy ihany ny tena fanandrina ara-politika amiko ka atahorako anisy ratsy zany izy reo lahy reo nefa efa namitra bevanana tamiko de kosa izy nanatona fa tsisy tsony ny famindram-pinjanana sy noatra zany nefa de tsy haiko ohatrany morongatra indray ankehitriny mialatra ka tsy haiko mihitsy zany hoe mampiahiahanao ve aloha zany izy reo lahy reo tiako mba ho fotopotoranao tsara ihany aloha izy reo lahy so mba fampandrina drisa fotsiny ty famitranam-pihavanana ty iza moa mahalala eny ary Monsieur le maire de ho jereko akaiky ny am'izay fa de mahazo mandeha zany ianao fa de anaizan-dariny tsisy eny ary tena nahavo zany ralako tsara rindra mihitsy zany ty etsika indray mandeha ty hitako tena fanina tanteraka mihitsy inga ara-panareo tsy fantany akory fa mpimbonatoka amin'ny olona enjehany ahy eto de inona moa zany zao no ataoko mijereko any an-tranony aloha ngaraha afaka pitso miny marimarina fa mba efa any amina le zavatra amin'ny fotoana io de ho hainao tsara zao ny asany be ny tanàna ary ngara-panarivo ao odiny ato Mansoa tompoko sefo marina mipetrapetra Mansoa manao any ianao sefa tsara fa misaotra
Efa tokoa masy. Vato sefa. Mahafinaritra tena mahatsara zavatra mihitsy. Ka nanao le zavatra aloha. Tao amin'ny ilana azy mihitsy iny sefa. Zany Tao ohatra ianao. Roviana zany mizarana ny vola. Oaka aloha ilamy matsara ny raharaha. Ahoana aloha le amin'le fitarainana napetraka hiara-panarivo tany aminao. Efa milamina ny amin'iny. Manay ianao. Mba resaka koleny efa ty le vola. Ay moka efa any anitsy. Hitako moa ohatrany nangididiny tanako teo le tany efa te handray vola mihitsy. Ka de mandry zany ny amin'iny raha inona ndray. Tena nahoana ihany ho ny vokatry ny famotom-pitorana nataon'ny zandary momba an'le halatra azo fisakria. Hatramin'izao aloha dia tsy mbola hita foana izay tena mariny. Toa hoe nampetsondra Arsava hono Rahaga sy Masy. Aza manantena zavatra vanina amin'izay famotom-pitorana nataon'ny Arsava ianao. Fa hoana? Ko ny dahalo ve moa ety sambotra dahalo e? Fa iza kosa nolazainy fa hoe dahalo e? Ka isefra Arsavako. Hoaza. Zandary angeny. Izy no atsoiko hoe dahalo ambony latabatra. Ny olona toa azy ny tena mandozany oatra noho ny tena dahalo. Fa hoana? Ko praitetika amin'ny olon-dratsy nge iny e. Ka inona ary no atao e? Eny e. Azo toko mantsy ny lalàna ka izay tiany atao no atao Tsy maintsy mihetsika ianao raha-panarivo fa tsy lasy izao Fantary fa efa be ny tanàna nge ianao izao e. Eny e, hetsika tokoa kanefa tsy maintsy mbailo satria olona tena mana-tsaina mifanandrinamiko. Dia aloha mihitsy dia any amin'ny fiadytia-panjakana ambony sika mitare. Angonika aloha izay fitahiana rehetra momba an'ireo asa ratsin-draha Arsava. Izay mihitsy. Aorian'izay dia ho any amin'ny tompona andraikitra ambony aho fa tena tsara ny kosa zoka, marina. Tsy mba hitako tsony mihitsy ny angeza ilana lalàna eto amin'ity faritra misy atsikitika. Tao izay tiaka avotsitra dia avotsitra, izay tiako elohana dia meloka. Mba aseho fiafarany mihitsy izao raha-panarivo marina moa. Ho fahisika iny e, ho fahisika saingy ahoana indray e. Saingy aleo mirosotra kelikely amin'ny fomba azo antoka tsy izay ho potehany sasany fotsiny. Dia miandry anao zany ny firenena. Tsy fivorindava tsy misy farany rahanao amin'ny filakevitra ity e. Ka loza ngery mirana ny nahazo ahy. Lozinina indray? Niendrikendrendry zareo mpanolotsaina onangalatra ny azon'ny komina. Dia milady aminy koa mpiasan'ny komina. Efa nasaiko nalony karaman'izy ireo nefa lazainy tsy mbola voarainy. Zao fingapingana isan-karazany zao ihany ny tena mahasosotra amin'ity politika nareo ity. Dia inona zany zao no atao? Ezaka maly an'izany aloha ka izay lalany ihany lalany. Sady soko raha teo koa nge zany. Ka araka ny fahalalako aloha dia tsy azo ahongana ny be ny tanàna raha tsy efa anton-javatra goavana angamba. Izay mihitsy. Mino fa tsy sazy mahafiatra aminao. Mety ho tratran'ny fampetona 3 volana raha ohatra ka mino fa tsy hitranga izany fampetona izany. Raha sanatria miatra aza moa izany dia ataovy mirehitra izay azonao rehefa miverina amin'ny toeranao ianao. Dia naomby tokoa lahy ny teti-drafy ny zalahy. Dia tonga tetoaniko mihitsy ny mpanara-maso-mpanjakana. Fa niezaka namaly any kanefa tsy nahovokako. Efa vao manamelo koa ngamba ny didim-pitsarana dia zao nahatro 3 volana zao ny fotoam-piasako. So kosa raha mba didim-panjakana sandoka azy ny voaraiko iny. Mety ho mpisandoka daholo ve ny tompona andraikitra ambony nandrivo leviary. Toa tsy mahampino mihitsy mantsy ty didim-pitsarana ity ka. Efa fantapatako ihany mantsy ny tompo-kevitra amin'izao famelezana azy ao. Ataoko mirehatra ireny rehefa mandray ny asako aho. Ka aloha hiala sasatra 3 volana tsy olana amiko koa izao e. Vao maika aza mahazo saina tsarako. Ka indray zao natao Pata?
inona to tafaverina amin'ny toerana indray tinga ara-panarivoka na zany aza aloha dia efa somary very asina ihany izy eny fa ny atahorako dia niaromitra azy amin'ny fiverenany amin'izao fitondrana izao fa manahoana fahitany lazy hitako manao izay mahamioditra azy ery izy izao napiditra tetika asa maty-paika momba ny fiompiana mantsy izy ary dia neken'ny filan-kevitra izany nitsiarokevitra tany ho any koa izy ka nahita fanafodim-biby sy vaky sy maimai-poana nanokana komina volany momba ny fandriampahalemana raha diniako amin'ny lafiny ara-toe-karena aloha zany zavatra rehetra resahany lahy zany dia tsy hitako mihitsy maharatsy an'izany ny olana fotsiny dia izay mety ho fiatraika amin'ny fahombiazana zany eo amin'ny atokontsika marina tsy ahovoka tontsika raha vao misy fihetsehana ara-politika raha taterany daholo reo ka raha izany andao atao amin'ilay fanaovana azy inandray izany zao no atao tsotra fotsiny atao izay hakivy azy izany hoe olemena tanteraka ny heritsainy aza vo manana fatotra amin'ny raha-toeran-drasedy ao mantsy afarantsika izy telo lahy ampanaovitsika asan-dahalo amelezana andry ra-panarivo fa angamo ra-panarivo ihany no asiny fa izina ihany koa ireo izay nanorina azy rehetra tamin'ny fampelezan-kevitra iny anao sangodom-panina tsara nga be ny tanàna sy ireo namany amin'izay izy ny azo azy izy telo lahy fatodrako ireo mantsy dia tena davitsy ilay tany zandary mihitsy marina fa raha miasa kely fotsiny ilayntsika ao aminy ao aminao izy telo lahy ireo nivantana alohan'ny opération dia izao ilazao ny momby ty afery ty koa i raha arsava raikitra zany dia efa alehako any an-trano mihitsy efa Hodina ty eo mandrosoa ngiarahaga marina mandrosoa dia mipetrapetra manahoana ianao sefa tsara ihany fa zao hitanao zao dia misaotra zany eka ino zato vaovao nentinao aty ro ngiarahaga le mahazatra ihany le mahazatra amin'ny ahoana misy afera tena goavana be mihitsy zany ka marina aferinina indray moa zany zao isy olona telo lahy hoentin'ny masy aty amintsika dia andalo amiko ka nio ataon'izy telo lahy dia angalatra ny ombon-dra-panarivo sy ireo le nampapandresy azy tamin'ny fampelezan-kevitra reny olona nianatra sady efa navita raharaha miaramila izy telo lahy ireo dia azo mena saritany dia ny tsara mihitsy ny mampiasa azy raha mena fitaovam-piadiana koa ary izy moa akoatran'izay ananany fa dia le saritany aloha dia afakinina aminao manalasala kely ahy ihany ty ry ngiarahaga ko eny ny saritany aloha misy ao fa ono dia aiza zany no apetraka ireo omby alohan'ny amarotana azy any amintsinan'omby tsy misy atahorana ny amin'izany tena itoizana amin'ny fahaizana manitrika omby sy amin'ny fanaovana taratasy tena azonao antoka ianao ve inony karaha izany ary dia arak'le mazatra ihany zany tsy misy novavitana tonga dia volany raisitsika zay fa aiza hono ny varotan'izy telo lahin'ireo omby ireo dia ahoana ny amin'ny vola zany aza taitra ianao se fa efa misy fanaovany azy raisiko tanana mihitsy ny fitondrana an'izay eo anjaranao za mitondra azy aty aminao dia izay fotsiny fa aza dia mba enjanina loatra le lalàna anareo se fa vatsinjovy ihany namana nga hery afa-tsy an'ny fanjakana ono ara-panarivo ahoana mba ahoana ny hevitra ao amin'ireo olona telo lahy mivahiny ao amindrahaka ireo ka sinengy iny mampetrany vahiny ny fisoatanao anaty bokim-bahiny fotsiny no atao ara-dalàna dia mino ve ianao fa misoratra ara-dalàna ireo nahoana moa ny tsy hosoratany ara-dalàna ireo vahiny ireo eny dao ary atao hoe ara-dalàna ny taratasy momba an'ireo vahiny ireo fa efa mba nijery ny fihetsika ireo vahiny raga ireo ve ianao ary mandehana ary mijery ihany mampatahotra reny na mijery azy ireo aza ra-panarivo ohatra fa ahoana ny mampatahotra tao tsy elana vy maranitra sy fa maky eny an-tanan'izy ireo marina mora mba atokisako ireo tao tsy mbola nahita olona oatra an'ireo teto tana mandalo ka aoka ho mailo zao ary aleo fa andeha ampiomana an'ireo andrimasom-pokon'olona sy ny polisin'ny komina raha izany izay mihitsy antsika ireo raha manao zavatra fafy io efa tsy mbola ampy nge zany ra-panarivo ahoana
Mariny tsara aloha raha mba hita any amin'ny boky mba iny tokoa ny anaran'izy telo lahy. Ka ianao indray ve zany no hibaliko amin'ny asako e? Ka ho fanampinanao izy ny tenenako an'izany. Efa nanomana tetika etrehana ny olona sy ny zavatra tampoka ohatr'izao ahako. Ka sao ny torohevitra indray no ampisavorita eto ka manahirana marina. Mailo ihany. Zao ametrahako vatan-dehilahy matanjaka sy manana basy ara-dalàna isaky ny vavahala. Asina mpisava sy mpanara-maso isaky ny arabe mivoaka ny tana mandalo. Ody ny ato. Iza koa zany mandondona tena nandro zany. Jerena. Ahoana lia? Ngatolozy. Ino ty mahatera-bohitra lahy? Loha tsy mbola nisy ohatry ty pata. Fa nisy inony? Fa niatra tamin'ny fokon'olona izy telo lafatodrahako. Avy hatrany dia mivonona. Inona hoe ty lazainy lahy? Nety ny andro maso fokon'olona nasehovahoaka tany Akanja Filalaovana ny fatin'izy ireo. Araka ny fitantarandray ny ala polisy aloha dia nasaina ny tolobata izy telo lahy kanefa nikiry amaly. Avy hatrany tonga dia nitririny tamin'ny basim-pileta sy basim-borona rehefa nampitandremany. Dia nakaiza aloha ny omby? Naparita ny eran'ny atiala aho dia nasesy ny fokon'olona naverina. Mahagaga leto zany a. Tao manana tsindromandry mihitsy zany fokon'olona eto fana mandalo zany ka. Rava zany mitetika kinona indray. Zaho koa ary mba gagako. Tao efa nampozy ny fokon'olona ty raha ty a. Zany mihitsy. Teo ampohamahana ny omby aloha dia tsy nisy nitsakana izy telo lahy. Ary tsy mba nisy nanaraka akory ary. Nefa noho ny nandeha elaela dia izao no narepaky ny rain'ilo zao. Raha zao fahitako azy zao aloha dia tena olona manatsaina be mihitsy ny nanomana an'izao valinady zao e. Tena efa nomaniny zao. Toy iza ary hoy ianao e. Kiza ndray fa tsy mety horam-panarivo. Mahagaga zany. Fa tamin'ny fomba ahoana raha nahafantaran'izay iraka nokasatsika mpanaovina azy telo lahy izany? Oka fa tamin'le izy telo lahy tonga teto reny a, tazako mihitsy mirana sendrana andalo ka mety tsikary ny nahatongavany zalahy. Zay mihitsy. Dia inona zany nataontsika? Tsy hipetraka fotsiny amin'izao fombony saika very izao mantsy ny rapanarivo? Tsikary lahy ve dia ho very amin'izany e. Namatsika ny zandary e, sady raha vao tsy miaro antsika eo izy dia avoaka antsika ho fantatry ny mpitsara mpanao famitorana daholo ny raha maloto ny raha antsika tamin'ireny. Fa ngaha mino pata fa tsy namany koa no mpitsara mpanao famitorana? Mino aho fa tsy no an'izany pata. Aiza dia isy tompona andraikitra ambony hidikizo amin'ny raha maizina tahaka an'ireny e. Ary raha arsavako nge mahafantatra tsara an'izany e. Zay nga. Ody ny ady sefo a? Mantso. Monsieur le maire marina. Manao ny anao sefo. Zay hitanao zao. Tsara ihany fa misaotra. Eka, inona indray zato maresaka nentinao ary ohatra matety be avy tao sotro kely nge nareo zany e? Ka tahoana moa fa eto aminao nge mba heverina tambanivohitra ho misy ny vahaolana farany. Ny antondriako zao dia ny ametraka an'ity fitarainany ity. Fitaraina? Ty. Fa inona indray ty monsieur le maire? Saika lasandralange ny ombinay. Nino? Ny ombinay wa? Zany a? So ihany fa mba mahamahana ka nijeko talohan'ny fotoana ny andro masom-pokon'olona sy ny polisin'ny komina. Saika horoahan'ny olona iotra ny haly ro omby reo kanefa fanehitra tamin'ny fokon'olona tany am-bavala ary zareo dia zao voatifitra zao. Voatifitra? Fa izavy ary olona vezy reto hoe nitifirina reo reto? Tsy fantatray mihitsy ireo olona reo fa ny any azo ambaranga dia nandalo sakafo atoandro sy ariva tao amin'ny ragy izy reo. Fa angaha moa ianao tsy mba mijery ny fatin'ireo daly ireo tsitra Akanja Filalaovana ry? Fa firy moa ny isan'izy ireo izy ianao? 3 laka. Manahirana zany nge amin'ny mere. Manahirana ahoana sefo?
Fa iza moa no nanome fahefananao ampamono loatra an'izany any amin'ny polisy ny commune sy any amin'ny Andriamaso Tokon'olona ianao no tsara antanany manontany an'izany Ianao ne mibaiko an'izao. Tsy za efa saika very fananana indray no ohatry ny fotopitorana ohatran'izany sy efa zafady. Ka nahoana ary nareo tsy nampandriana izandary fantatrao tsara maolo-mbo fidy ianao fa andraikitra izandary ny fisamborana ny olon-dratsy. Ka indrindra mantsy ny tsy nandalovana taty aminao hoe ny misambotra no iverinay fa hoe andraikitra fa tsy misakana ny mpanao ratsy toy izao ataonao izao. Fiambenana melo ny asa ratsy misy telo ronge ny nataonay. Zany tatra zany izy dia laka inona indray moa ny mahagaga koa dia tsy nitezindram-panarivo ampandriamy aloha avy hatrany dia mivokon'olona ny tseny ohatra nefa fantampatany zavatra atao fa ino ty mahalasa eritreritra loatra efo tsy fantatrao nga fa tena mila asa saina be mihitsy nge ny asana izanjary tsy ohatrany ianareo mipetrapetraka manao sonia eo dia mipetrapetraka manao sonia hitako zany eo ihany fa izy aloha no ayahinao navita ty alatra be vavy ty izy telo lavony fokon'olona moa hita atao inona tsony fa akoatr'izay dia raha aga ny tena ahiko praikidika amin'ny mpanao ratsy reo. Miselemera fa hoana efa tsy mahate ino ary tsy mahate enitsony inge ty fanenjehanareo sy rady ty fa nga dia tsy misy olona hafa mety anisy ratsy ianao akoatra ny raha aga mihitsy ty politika ianareo ty raha ny faratsy ny fifandraisanao ro lalo dia efa fantatrao ihany zay mantsy indrindra fa hoe nandritran'ireny fihetsiketsena politika ireny ka nahoana moa any tsy ayayazo izy ianao zany akory tsy midika fa tsy maintsy hoe lohany izy saingy tarikiko kosa ny amodim-pitorana azy tsara satria izy ny nandray an'ireo mpanao ratsy reo. Ka ianao indray zany mibaiko amin'ny asako tsy hoe mitsofoka amin'ny asanao akory fa tsy eritreiko kosa ny hanomezanao fanampanao ratsy sana am'izao ary ianao zany ngamera tena mihevitra nitsikeraha mihitsy volazanao aloha zay zao ihany ny ataoko anao miainanao za mahita zavatra betsaka azo ambara momba anao saingy eny mba tsy esin'ny olana dia ambarako anao fa ampanatsoky raha agary dia hofitorako akaikiny amin'ity raha ty mba izay ay moa ilevitra ihany okale tsy ho fantatra lahy fa efa rapanarivo be ny tanàna angeny aty tena nahirana ihany ty raha ty dia miala tsiny aminao raha aga efa voatery amodipoditra anao efa diso miariary loatra mantsy ireo fandikana lalàna nataonao ka tonga teto rapanarivo ary nambarany tsotra fa enao no napetrahan'ireo olona telo lananao ny asan-dahalo zay fa adinao nga le fanarahantsika fanarahany ino zany so lazaiko hoe adala ary tenao ka ho tezitra ringara aga marina fe adala fa ianao nanadino se fa nanadina inny tsara fa efa nanome tokany ianao fa hiaro anay raha te hanana-piaro ianao makapisolo vava dia en'izao zay asa fangaro mihitsy ny mpanao famitorana sy ny mpiaro ivadika zany ianao sady zany any keo ngeringira aga dia efa miariary loatra mihitsy mifantika an-dalàna nataonao tsy afaka monjy anao tsony mihitsy aka marina ay dia raha hitsika eo dia ataoko miara very amiko koa ianao avokako ampitsara mpanao famitorana daholo reny raha rehetra maizina ny raha tika ireny aga raha ihany tika inona ataoko hoe tena raha tiako raha alefako ty amely arabanarivo raha hotanako indray dia ivoaka daholo na fenina zay vao tena raha avotsitra angara aga dia zay efarany any afarany ely zany se fa tsy mifanaraka ve ny maso atsika ivero tsara eny mba tsy hasarotra ny raharaha zany dia zao alefako ianao mitindray mitoraka ity ary lazaiko anao faran'izao ka dia samitsika matambava
Mazay aivatsy. Tena tsy lasa mihitsy. Tsy lasa mihitsy zao. Fa inona izany? Ka mbola mandendehany foana nge raha age. Tsy azo fekena mihitsy zao ka. Tena olona tsy mari-piasa mihitsy raha i raha savy io mariny. Ka tsy maintsy mandray fepetra ensaka ianao Rapanarivo a? Fepetrinina aloha nefa nieritreretinao e. Zao. Ampahafantariny tompony andraikitra ambony daholo ireo zavatra tsy ara-dalàna nataon-dra Arsavo. Dia angony daholo ireo fitaraina amponina momba an'ireo zavatra tsy mety nataony. Tena mety mihitsy izay didikady izay ka. Fotoana ny fandraisana andraikitra amin'izay zao ka tsy ampiandry ela mihitsy a. Taratasy avy izy ity. Toa tena avy any ambonimbony any mihitsy izy zany a. Fa inona ary no ato? Marina tsy toa mangovitra mihitsy zany. Boka lozo-kafana. Fa loziny ity. Tena handalo conseil de discipline marina. Lozy zany. Rahandrahaty ty fa azoko tsaina rehetrany. Dia anahoana ny faran'ity raharaha ty? Lozy. Tena tsy namelandra-panarivo mihitsy raha tsy voaroaka tamin'ny asako. Tsy ho ihany aloha fa mba nahalalana nangona tamin'ireny afera rehetra hatramin'izay ireny. Marina. Ny mahagalako nge dia voaroroy hatramin'ilay mpanao famotorana namako e. Marina. Fa tena raragoavana mihitsy fa saika tsy afaka fa dia ny mody an-tanindrazana izay zao sisa no hitako vahaolana fa raha olona hipetraka eto hiaraka amin'ireto. Aoka izay ka. Tena nahafapoa mihitsy aloha iny fanapahan-kevitra ny fanjakan'Andriamandiana Tena mahafinaritra mihitsy raha ohatran'izany koa. Nanao azo tsy maty malota mihitsy kosa nge raha Arsavo izay. Hitako. Toa tsy nieloka natao tsony ny tsarana ny olona fa ny volana iko. Izay mihitsy ny zavatra manahirana eto koa moa ireo mpanao ratsy samy laza fa tsy matahotra zandary sady mahay fanjakana. Izany. Rehefa dinihana nefa dia efa azo ny antoka mialoha ny fifandraisan-tendro amin'ny sivy Arsavo. Manome tsolotra fotsiny dia afaka. Efa mandray ny valinasana izy zao satria efa tsy zandary tsoniko. Ka oninona moa izany? Ka ianao ve moa hitsiritra izay zavatra azony tamin'ny alahelo-bahoaka tany? Ny zava-dehibe dia izao. Naharesy fahavalo lehibe ah. Mino aloha fa tsy hisy tsony eto Tanamandalo ny zandary ratsy toetra oatra azy. Engany. Mba mahazo milamin-tsaina amin'izay ianao Rapanarivo. Engany eo ahy. Fa raha ny hoe ilamin-tsaina tombontsoa tsy natao an'ny mpitondra eto Tanamandalo zany. Raisiko ohatra fotsiny amela hatanteraka ampilaminana ny asako ve ireo mpifanandrina amiko ara-politika ireo. Mafy any mantsy izay fifandonana tamin'ny fampielezan-kevitra iny izay. Na misy aza ny hoe ny savorovoroky ilatona dia tsapako fa tsy mba mamolavola olombanina ankehitriny ny tsy fitovian-kevitra fa lasa loharan'ny mipoiran'ny fifankahana. Mba mailo aloha fa mitapoka tsy mahalelany. Mailo mihitsy aka. Odiny ato. Androsoe. Ela mihitsy no andrasana fa mandrosoa dia mipetrapetra. Mahanahoana ianao Pata? Inona vaovao anao? Tsara ihany le dia inona vaovao tany amin'lahy? Zao Pata. Somary sahirahikirana kely ka saika mba hitady asa atao aminao e. Tena misy mihitsy ny asa zao sady tena amile tiany lahy mihitsy. Fa asa inona izany Pata?
misy trano rotsy-be tapanaoviko zay a ka iala moa ty efa mitady asa de ety manomboka trano maka hazo mandra-pahavitany meko roetsy ala fa avy atrany de atombony asa raikitro zany pata fa ararotiky de ny lamboly eto a efa ho tapabolana zay sika no mipetrapetraka ka tsara raha mba mietsika fa efa ho avy angeny fietsiketsehana politika de inona indray nefa no etsika ataotsika ny antokotsika zao efa tena lany vola mihitsika ka ny momby io vola ampiasain'ny atoko io indrindra ny eny tena hitadiavako an'lahy inona no mety vitako am'izany e misy iraka mpanaovim-pata indray matahotra pata santsony ahy nolty efa tena maina angera-panarivo e hitanao tsara reny nanaovany azy telo lafatidrako reny ela ho efa kanosa loatrako efa matoritory sy mandromandro sainy zao raha-panarivo ka varina am'izay tapataona mampandro fahalemana ny tany zay izy inona ary moa no tiany pata atao e dao asiana tapoka am'izay raha-panarivo de inona no ataotsika am'izany araka ny filazan'le mpanolo-tsaina namako zay a de andehaka vola karamany komina sy vola fanampiana ho an'ny sekoly ngy aben'ny tanàna sy mipitahiry volany amin'ny herineny io mba tsy ahitan'ny olona ny fahatongavan'izy ro lahy de andro alina no ahatongavany zareo eto tana mandalo de mefeny lahy ao anaty kirihitra ala de ambenao ao atsinana tanànao izy ro lahy ka azonao antoka ve fa horesiko izy ro lahy matanjabe reo tena moa de tetra am'sandry lahy asio an'ity zavatra ity izy ro lahy ka rehefa jenjina de sotomo zay kitapo heveriny lahy fa misy vola de eto mitsoka any ampivoatanety afeno any aloha fa amin'ny manaraka tena makaty amiko ino ty zavatra ty fa ino ty zavatra ty seko zay anarany moa ataony lahy inona fa ny fiasany no ilainy karazana entina mahajejina sy mampangirifiry maso manetiky ty tena ilaiko tokoa iny zavatra iny ka eny izao eo ihany fa misy kandra io pata mazava ho azy tsy maintsy misy ny kandrako zavatra nga zany ataony lahy maimaipona kitoko zany raha alina mila tsy hitatra am'izay ho diavina mihitsy de tsy mampalinina fa izao koa no mahamora ny asako e de inona tokoa moa zao no ataoko le ampidrasako amin'ity alangoavy ity fa fazako n'ity zavatra amin'ny pata ity aloha izay izy ro lahy vo taloka izay vo asiko ny tontondro tampoka tsirairay sotomiko zay kitapo mety izy vola de ataoko mifanitsy an'izay trango eo ny fetsika ireny avy reny avy elao andalo fa avy de asiko tampoka reto ndry tohatra misy zavatra mitsiketsika azy izany sa asofiny rivotra fa inona zany zavatra mamelo maso zany mitandrema ianao raha lay fa avavy izy zany ay tena manjifiry be masoko fa inona zany zavatra mamparary maso zany ndry fa izary ty sepitra vonjeo tandrema rahalay tandrefa manatona anao izy zany vitsy zay ny andralay fa ny an'ny landra izao iny ary tatazo ay matya vonjeo zay fa samy sepitra daholo fa izy ilay kitapo nentin-dralay teo tika ary avao sakainy tena vola marina de zany lay zavatra ary hakan'izay alana sao mahatsiaro tena tamboka eo izy reto zao ve de mbola tsy tonga foana nefa ny TV folo alina farafaratsiny tsy maintsy toky misy zavatra nahazo azo mary
hoe fa araka be mihitsy aza ho avy ahy e. Andriamanitra nary tianao e. ampidiro aloha izy ty tarihanao e. To fianao to mila be kosa masonao zany fa nanino ianao e. nalaka anatin'ny an-dalana ity zay rolahy Andriamanitra lefa sanletsy vanina entina manepitra sy makiraro maso zay rolahy ka tirany no mijenjina dia midarofa ny tontolo sy ny rehatany-daka mafy be Andriamanitra dia mienjera ary saika safotra ka tsy nahisitra loatra dia alalay aza moa tena totorana mihitsy izy dia nalain'ilay olon-dratsy ny kitapony sy ny vola dia lasa ny anaty alangoavy ihany izy dia tsy tsotsotrina lena tena olona eto amin'ny komina misy atsika ihany nahavanina zao loha zao ka ahoana fotsiny zao ny nahafantaran'ny ora sy ny fotoana idiranareo eto an-tanàna ka za ko ara-mba gagako nefa nge dia mikendrina mihitsy mba tsisy ahafantatra ny fandehananay makavoly ka zay indrindra indreo ahy mba iza loatra ary nanao an'izao asa ratsy zao dia faka mihitsy ny saiko raha-panarivo aizako tato anatin'ny volana vitsivitsy mantsy zay dia nazo lazaina fa mba efa tany milamina ny eto tana mandala neo zao dia nisy an'ity rahafo ty indray dia ina zany zao natao tsy maintsy makany amin'ny dokotera aloha ka andoangana mihitsy fa tena hitakoatra nireraka be mihitsy nge ianao zany tena azo atao vitavita foana mihitsy zao raha zao ka aiza ve ka nienao mihitsy no nataon'ny sasany mandrendrirana antsy lavo zao ny mitsabo ny ratsy aloha ratra aloha zao no hitako fa mety ary tokony atao aingany dia tsy mba fatapatatra akory ve le olana melana re ka ahoana moa no ahafantarako azy maizina be ny andro dia nanao saritava le olon-dratsy mametra ihany aloha fitarainana sao mba mety ho trasa ihany ny olon-dratsy ka efa mankaleo misy koa nge ty mametraka fitarainana ity ka zany atao ihany aloha zany sao dia mba misy vokany indrindra ngeo any fahavoazako aloha zao no tsy maintsy amarinina any amin'ny mpitsabo zay mihitsy ary andao amin'izay fa totra mivaly indresaka eto fotsiny tsika izany ndao ary odiny ato mampisoa ay masy ela mihitsy zao no andrasana manafata salama tsara fa misoa le zange ny andro vaovao avy any amin'ny lafony nanao an'izay zavatra efa mandriny amin'iny efa sararako ngeny aty tena mahay mihitsy alaka ka ahoana moa no tsy haiko e ka ny raharaha otrotonytsony no ampanaovy mipatany asako izany aloha eo ihany fa ohatrina aloha nykandrako e maefa mangididy andray vola mantsy ny tanako meko efa trany lehilahy iny volany ary avelao ilamina amin'izay aloha ny tany sao mantsy mba misy zavatra tsara tingabe ny tanàna ataonay raha dia efa azoko azotsika koa ke zay ilaitsika miandry ny fihetsika politika manaraka indray zany e mihitsy mba hoampy amin'izay kosa angamba ny metrimetrika inona moa ny olany maka indray tsika raha vao jiaby reo e tena nandiso fanantenana mihitsy raha-panarivo ty midiranao be ny tanàna ny tana mandalo tika ahoana eko jereo fa ny ratsy indray ny navaly ny olona ny soa nataonao manina moa raha elana any ho asa maningotra ny aina io e ahoana tsara hoe elana zay nahoana ny ala tampoka fotsiny eo zaniko fantaro tsara fa ny olona nametraha voaka fitokisana nge tsy mahazo mialaala foaloatra zany dia anahoana ny atezerandry olona mifidy ara ohatra ka hoe ametra-pialana ka dia mba inona nefa ny mba soa azonao amin'ity asany be ny tanàna ity e taony eo an-tanàna indray mantsy ny very ny ainao mihitsy zao ny tandodomin-dozy araka ny hevitro kosa nefa dia ny mitazona ny toerako mandra-pahatapitry ny fimpitoana esako ny tena vahaolana raha tsy mitazo-pahefana dia ho sarotra amiko ny miady amin'ireo sokajiny olona mankahala io ary ny aminy hoe tsitsy soa azy dia zao no valiko ianao e avy amin'Andriamanitra ny fanambinana fa tsy voatery hiankina amin'ny toerana politika akory raha mba te anana ianao dia mizaha mafy amin'ny asa fiariana fa azy zany ho politina anao zavatra fa savy moa aristoika anao amin'izany zany ihany fa
Mba ahoana ihany zao no momba le fikaroana izay nandratranao sy linga mpitahiry volo ry e tamin'ireo mandeha ry. Aza taitra ianao e, efa misy tetika matipaitra no manoko momba an'iny. Saingy tsy azo ambaramelo fa nareo vehivavy tony maty somary tsy mahatamba izay ihany ka tsy azo hitantarany zavatra manapa-doha. Oram-panarivo a, vadinao ndray. Fantatro zany, fa na ny vady andefy mandry aza tsy azo hitantarana tsy ambaratelo nge. Eny, okary anginy. Izay koa ny fahendreny. Dia efa tsy maintsy lazaina hoe marina indray izany izay. Dia inona tokoa moa izany izao no ataoko mba hahafantarako ny marina momba ny voniniatra tamin'ireo lahy iny. Vaky mihitsy izany lohako izany tsy. Dia aloha mba hiaino ny tsena any so mba andro no azo nasaina. Mba hisotrosotro kely aloha mba miataka amin'ny mahazatra. Any an-tsena koa angambany mety ahitana an'ireo olona azo ilan-kevitra momba n'ity raharaha ity. Raha mba laviko izao dia rehefa koreto dia mba misy valivaliana kely indray. Tsy ampy koa ilay kandra tamin'ilay afera indray mandeha-riko. Vola efa 3 hetsy no azoko nefa dia pitiny kely 4 alina no nomeny-pata. Ary ahoana koa moa ny noko fa ampiasain'ny pata nomezany ainga vaony atoky ny vola iny. Raha nitako aloha izao dia vidianina vatotromby izy ary dia mety tamin'iny mihitsy nakan'ilay vola. Izaho koa no adalako. Tsy mba nalalinaka fa dia any vola tsy nanombinana no natolo-tsingarahaka. Izao zany moa toa lany andro mandeha feritreritra fotsiny etiko. Dia aloha tady vola any an-tsena amin'izay ka. Mba tsara indray mitsy na tamin'ny ilay mitorako ity. Vetivety foana dia lavitolo ny akometiko. Ary nge aloha mba hisotrosotro kely etsy amin'ny tsena etsy. Aiza moa dia tsisy foana fa mba asiana very kely fa aloha izany akory tsy midika hoe anao mamo. Tsy masy ve ty siripiripo ty? Ao hoe atonina kaiky. Monsieur le maire. Manao ahoana ianao monsieur le maire? Tsara ihany fa misaotra ka. Manasanao monsieur le maire. Amelan'ilay mafana ve ianao? Manambola nge zao banjo zao e. Fantatro fa manambola sika. Sao heverinao pikarama madinika aho ka hoe manambola? Manambola zay ange. Manana any aty e. Dasolo ty apresana afatarana izay tena ao andohany. Hoe reto izany volan'la zany mba jereko aloha e. Ianao ve tsy manala valeur en bande e? Fantatro tsara ka. Jereo tsara reny. Jereo tsara ho a. Zay manambola. Ny antokinay manambola e. Dia resaka mamariny ty. Inona koa nidiran'ny resaka atoko amin'izao resaka so. Fa taiza daholo aloha reny vola reny masy. Inona ny rahanao an'izany fa dia varotra koa. Varotra koa. Zay ange manan-javatra e. Talohan'izao aho efa nahazo vola be fa laniko. Izany a? Dia izao vao hitako mitady hetsika vavy izao indray. Hitanao izao. Fa taiza aloha no nahitanao an'ireny vola be reny e. Taiza koa nahitanao an'izany vola be zany. Iny ianao e. Misy kely mba nataony bandy dia mba nanokatra ilay izy dia ahoana ho ianao tao? Fa itsinona ho azy zany? Izao tsy teny e. Raha te halala betsaka inga dia
ndandraga ny tany io andraikaingana zavatra tsy de mazava loatra misy tiany masy ambara fa matahotra izy. Inona koa ny antony tenitena ny narandraka teo. Misy zavatra mampiaya mihitsy momba azo raha reto ka. Arahako masaka keloha zalamba ahafantarako ny marina. Manahirana mantsy ny laza ratsy olona sola izay ny olona fa hoe manendrikendrika azy tena mampitebiteby mihitsy ny zay tsy masy teny atsena ao maly zay ka. Aza hitako ka ny laza zay zavatra tsy tokony lazaina teny ngamba de hivoaka eo na fenina. Aleo mihitsy aloha fitorana akaiky le iny de mbola tsy mitranga ny sapiny. Na eo adalana mihitsy amaly zay ka ka tena laniko tany daholo ny vola azoko tamin'ny akona midiko. So ihany fa vokatry ny herim-poko no nirobaribaiko. Tsy koa zany inona koa nefa ny olana makany amin'ny pata indray de vity ny ady. Pata mantsy tsy mahasa mandahaniko zany. Rehefa tsy zay mantsy de avoakako daholo ny marina. Zay mihitsy. Rehefa mihinana de aleo samy mihinana fa raha masy kosa aloha de tsy anaiky atao fitaovana fotsiny. Tao any amin'ny pata aloha de raha rifa ataoko mahita iny raha miseho fitifity eo de tonga de tsy anaiky ah. Manahoana ny ato? Mandrosoa e. Ay masy ihany ka. Manahoana ianao pata? Tsara ihany le tsy fa misoatra fa inona vaovao ny tonga hariva takan'izao e. Tao maimaiky ery ela zany. Zao pata. Ahoana? Mahatsaro mahatyantoka mihitsy tamin'ilay zavatra indray mandery. Inona hoe? Tsaroko kelikely mantsy ny tsikitoarana mba nomenao aho ka tsy aleo ve de zaraina mihitsy ny vola de samy miala. Tsy mety zany ka. Marina. Iny vola iny ane tsy hoe inona fa ampiasaitsika amin'izay mety ho fihetsiketsehana atao reny. Tsy aleo ve ny fahasiranana mamily amin'izao fotoana izao no hotsabotsika amin'ny vola iny. Toy izay olanina amin'ny resaka politika tsy mamokatra reo io. Jereo reny nahazatsika reny. Reraka maina fotsiny. Olon-kafa indray no nibatin'ny fandresena. Aleo mihitsy ho zaraina. Tena zay ny zavatra mety. Aleo tena zaraina io. Nahoana no taperina zao sady ny vola nefa tsy misy antony mazava ampiasana azy akory. Ny zavatra hitako mantsy de ny vidomby ianao. Mino marimarina fa tsy maintsy tamin'ny vola io ianao no nanombinanao tamin'izany. Ka rehefa izany de omeo ny anjarako. Inona ary de mila voatsiarin-tiro masy ah. Tsy efa mifanarahana tsara ve fa amin'izay fihetsiketsehana politika ihany no ampiasana ny vola ka nahoana ny tedaviny laho zaraina. Omeo ny anjarako ah. Omeo ny anjarako de mangina. Masy ah. Fa raha tsy izany kosa de mahazo misafidy ianao. Na ho avoakako ny marina de miaraka misazy sika. Na ho alaiko any amin'ny heri ny anjarako de miverina aminao indray ny zavatra nampanaovinao. Ela ve vadika. Fantaro tsara fa efa aleon'ny nampiasain'ny mpanao politika ingeny aty e. Fantatra ange fa efa nividiananao omby ilay vola e. Izany teo. Zay mba sisa tavela fotsiny no ilaiko. Meo any anjarako de vity ny ady. Fa inona ary ty mbola mampila vaniny an'lahy tsy efa voarainy lahy ve ny karaman'ny lahy. Azo lazaina hoe tsy ampy iny raha ny asarotry ny iraka no jerena. Tsy mora koa nge zany hoe miady amin'ny Rapanarivo e. Sy ringa ralay. So ihany aza fa mba nisany ny entina nanempotra iny. Varafaratsiny kosa mba omeo fanampi-karamako. Aleo mba ampiana fanampi-karamako. Tsy asiko olana raha zay no ampilamina. Ndao ary alaina any an-tranoko le vola. Mba izay ahay. Meko an'lahy daholo ny ambom-bola ato de azako tabaina amin'izay fitakiana fanampi-karama ntsony ah. Ary samy matambava de oka ivalina hatreo indray aloha ny momba ny resaka vola ty. Ka rehefa mba azoko moa izay nilaiko, ina indray no ho tabatabaiko?
Tena mazava mihitsy ny an'lahy zany fa tsy misy nahafantatra mihitsy ozy lahy nakakeriny ny volana etin-drampanarivo ingaralay mpitahiry vola. Ny anay indray aloha Pata rehefa misy kandra dia idirana ny vola fotsiny no ataovy bebe fa sady tsy maty manota no maefa irako ny aty ny somary mampanahady ilay fihetsika lahy tany an-tsena tamin'ny sabotsy teo. Hitako ny resaka tamin'ny Rapanarivo lahy rehefa tena mamimamo so lesy mba milaza ny zavatra sy tokony ho tenenina tamin'ny lahy tamin'iny. Mazo matoky ianao tsy nilaza ninina mandry zany ny amin'iny e samy fotsiny matambava. Mbola tsy mifarana ny tantara ringara aga fa aza mora milamitaina toy izao ianao ary aza mitetika ny tsoka fa efa rena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany resaka reo sady efa voadidina zandary koa ny trano raisy ny valiny nataonareo aingana vita kabary Rapanarivo losy ty marina fa ahoana raisy ny vokatry ny natao fa misy farany zavatra rehetra losy ty marina ka aloha anaovana famantarana amin'ny alalan'ny tongotro masy bododa kakotely aloha ny tongony ina fa fantany tiako ambara toromotona andeha andositry paty zany entina reno ataoko hoe dia asiko daky nga Rapanarivo mitady isambotra aty fa izay koa no anaky afatony eo inony an'lay maty samboly fa nandaka samboly lao koa asiko ty zandary mitady aty iny totatazo ndao am'izay lefa andraso aiza anao zany aty aingany rehefa andrefa enzao fa maninona raha nitotry mianahana fotsiny nareo reny rehefa nakaletrana anany ay zany no aliantsika tsy vahaolana tsony zany zao fa avy atrany de andao ilomano fa sao tratra raisy-potsiny eto ka andao are to efa zany mitabataba zany koa ny fokony olona sy ny zandary mo nenzitsika aorinaoka tsy de mahery loatra ty rano ty fa aza matahotra lahy somary lehibe fotsiny izy sady ny andro koa de volana le jereo hitatany repita raha tafitefotsika dia tsy misy matatra atsika tsony samy manezaka fa aketra izy de tafita kay iny zany maty Pata fa misy inona misy voina fa misy inona zeo avalasa ny tanako aiza anao zany vondeo va entiny metsika any anaty rano maty vondeo fa aiza anao zany Pata aiza anao zany tena lany voaina izy zany tsy hitako akory izay nisotomany azy teo za mbola voariana ny lomano iny dia tsy hita eny miarabatena aloha fa tafita somatsara kanefa inona moa zany ataoko zao re zany zao no tena tsy maty manota tafavoaka foana tamin'izay hetsika rehetra nataoko aoka naraka n'ity fifoloty fa to mora le izy zany fa inony ty to voay marina maty azony ny tompo marina maty vonjeo lany voay vonjeo dahalo ambony latabatra sy tsy maty manota indray miseho no soratany Rambelo Arsoa Andriamaro novelominy Arsène Régis Rova ary Liva Jean-Jacques Anarira Argonsy Tovy Razana Mamonjy no nikatsa ny sehatra teknika Anjary Liva no nanatotozy